Tantarako mada. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ny heriny ratsy nosoratandraba Herson Hajaniaina ary nototosainy Ariko amin'ny Tarandrika. Amelona ny tantara Liva, Vero, Finez, Arriva, Ariko amin'ny Tarandrika. Nandray feo Tovra Fanamamonjy. Ka inona letsy zao no ataontsika roa lahy fiara sy miterina aina? Tsy hitako letsy tsy hevitra zao ronjakako. Sady tsy misy fitaovana akory eto amintsika ny mbola lavitra koa ingeny vao misy tanàna e. Za mihitsy nge letsy zao ronjaka ny tena mahavaka ny saika e. Araka ny fahafantarako azy zao dia mbola any ho any amin'ny 20 kilometatra trano vao mety ahita tanàna tsika. Tena mbola lavitra raha izany ka izay mihitsy asa nefa an'izao raha mba hisy garazy ihany amboatra n'ity fiara ity akory ary. Ka tahoana moa letsy herinaina fa alan'enina aloha natao a. Zay aloha letsy. Sady tsy afaka hijanona potsiny amin'izao koa ngisika ro lahy. Fa ny tena mampanahy mantsy letsy dia ty toerana kodaoda loatra ity. Tsy fantatra izay sanatry mitranga amin'itony toerana tsy fantatra itony ka hono letsy ronjaka. Inona ary nefa nevitra ozy izy lahy? Mety zao ngamba dia mamonjy an'izany tanàna izany aloha ndray amintsika ro lahy. Ndray kosa aleo miandry fiara eto ihany ke. Tena mety aloha nevitra lahy zay ronjaka nefa manino? Eritreretina ihany koa nge letsy hoe mbola lalana 20 kilometatra be zao nge zany tsy maintsy andehanana tongotra. Za veletsy tsy maizina vao tonga any amin'ny tanàna zany tsika. Zay aloha. Eo ihany koa hoe ny anankiray ozy izy lahy miandry rereto. Ka raha sanatria misy zavatra mitranga eto dia ahoana le? Asa letsy fa izay ataontsika ihany e. Ka aleo letsy aloha andro sakafo eto mandra-pahitan'izay tokony atao a. So ihany asika roa lahy fa nitondra fitaovana mba handrahoana hanina ko. Andrahoito koa letsy ronjaka fa ny tsibo koa zany efa mitady ho kepakepaka be niany. Ihany letsy fa tena naratsy azy kosa nge letsy herinaina dia ahoana ozy izy lahy? Dia izy ety amin'ny lalana tsy fandalovan'ny fiara no maty fiara tsika ro lahy. Zany nge letsy ny tena fa ratsy ny mantsy mba mety misy famonjena ihany amin'ireny fiara sasany ireny. Mety tsika roa lahy mihitsy tonga mba nefa vitan-dratsy letsy fa izay letsy herinaina. Mandeha lahy aloha makarana atsambadika atsy dia za hikarakara izay tokony ho karakaraina. Ay, marina letsy zany. Za koa tonga dia ampirehatra afo. Ay, tonga dia karakaro fa aiza lesy le zerikanina toary aloha dia loatsaka. Aiza koa ary naina ny nakarano mbola tsy miverina ihany nefa ny afika efa mirehatra. Sa tsy tany adala le gendrano ato ambadika eto. Marina raha tsy lasa lavitra be. Aleo aloha jerena fa ho lany eto ihany ty afo ty ka. Tena tsy mety mihitsy le reny nakarano fa lasa lavitra mihitsy ngamba ka. Nefa aiza ho aiza tokoa no misy akanarana koatra n'ity eto ity. Aleo hiverina aloha dia andrasana anaty fiara ny adala ka. Ty eto ny adala. Fa taiza ty elany nakarano efa ela be loatra. Sady tsy kepitery. Ary manino lany tsy mamaly. Andraso aloha letsy tena nahita zavatra ange letsy teo. Zavatra ina nahita lahy. Olona sa biby sa ino? Andraso aloha letsy eny olona tsara aloha ay. Tatarao aingana fa meno an lahy. Zao letsy. Raha iny akarano indrindra teo ina dia manina hitako ao anatin'ny alokony rano ohatran'ny nisy zavatra hitako zany avy aoriako. Zavatra inona ny tia? Andraso aloha lahy mbola mitantara dia niheska nefa tsy hitako hoe inona teo. No mijereko anefa ao anaty rano dia hitako aoriana indray le zavatra. Ka alikola ve io hitan'ilay io sa inona no hitan'ilay tao anaty rano e?
raha fijeriko azy aloha le tsy olona tena olona mihitsy vehivavy tsara tarehy miakanjo lavabe hatrany am-paladiany mihitsy zay le tsy nitako tao olona ary inona koa zany olona hitan'la zany zay le tsy so mba irony lazain'ny olona fa kalan'orony kosa ary zay kalan'oron'lany aloha le tsy haiko oron-tsaka fa tsy haiko zay afaka hoe ampitana azy am'zany sa mba maty tokoa sary no hitan'la aza hitako lesy rinaina ka mba misy angatra na avela eto amin'ny toerany ity marina aiza le tsy mideo zany ronjaka mariny raha hoe la hoe matotoana avelona angatra aona moa le tsy hoe iseho amin'ny andro atoandro be zao ve reny sa asa lesiko iza moa mahita an'izany mety miseho andro atoandro koa ngely zareo satria tingely ty toerana mangina be misy tongely olo letsy tena ohatrany matahotra sady le ty ary naina inona le tsy mampatahotra an'la zany ronjaka ny anahy koa nge aloha mety ho fahitana fotsiny ihany le teo iny ny tena mampatahotra angy letsy isika tsy mety tafandry aly leto mihitsy zao aza atoandro ny andro nefa efa mitranga sady ny zavatra fahafa maika fa amin'ny alina ve letsy tsy voame oloja sika roa lahy aloha zao de tsy maintsy tafandry eto nefa laza be tebotebo ohatr'izany fa inona le tsy nitranga eo engany le tsy tsisy an'izany ka zoandro zao raso efa miraiky mbe folo sasany azy njaka koa tena efa matory miesina be za ty tsy mahita toromaso akory izy toko nefa mangatsika angambo totoeran'ity zany tena tsy mampahita tory anao ry inona koa ary zany zavatra ohatrany mandehandeha volana zany raso manjazona koa fitaratsy tsy hita hoe inona ary no atokotany sanatria ve mpanjary matoto zay tokoa moa le nylazay njaka an'teo ina aleo randrafo azy njaka de anamjery zay avelana mety le tikoa nge sary tahotra aleo rangatsy fo azy nandray fa aleo jereko rerena jerena zay fitrangan-javatra ao na inona na inona de hoe tairina ihany ny tany tsy nakory eny feto za koa ngamba nefa mamitoromaso fa ohatrany mamoriporona zavatra tsisy akory manahoana naina fa izy ianao aza matahotra fa tsy aninanao akory fa izy aloha ianao ahy ary naona mifantatao ny anarako nefa za tsy mbola nahitanao akory hatram'izay ny anako mbola fantatrao ihany ny amin'izany ry naina fa izao lanto no anarako raha tianao mifantatra lanto fa nahoana ianao ry lanto no mandeha amin'izao andro sasakalina izao mistery zany ry naina mistery ahoany so de mba matotona angatra ianao no tsy haiko hoe tsy mino mihitsy aho hoe vehivavy rery ohatr'izao ianao de samy mandeha alina ty izao re ry naina fa pao amin'ny tananao ny vatako ray manontolo fa fenonao fa mandra ny matotory sy ny avelona ny angatra ny hoe tsy misy nofo fa hoe ho azo tsapaitana atao izao tsapao ahoana mino an'izay ianao marina tokoa aloha fa tsy manana nofo amandra matoto hoe nefa raha tena olona ianao zay mihitsy nikiasoko hoe nahoana ianao samy mandeha alina ohatr'izao efa voalazako anao teo fa mistery zany ho tsy natao hafantatra zany ny zanak'olombelona raha tsy efa nomena azy ny fanalahidiny ka zay mihitsy tsy azoko zay ny tena tsy azoko izao ndao tsika ho any an-trano dia any manao ny resaka fa mangatsika ty atokotany aty trano trano fa ahoana aiza misy trano eto mandangy ianao fa tsy misy trano zany eto amin'ny manodidina eto andao ry arao fotsiny dia ho hitanao zany rehetra zany dao ary
fa lasa zary naina lasa hoe jerena ny famantaranandro raha firy zao miray sasa maraina fa lasa izy amin'izao oro zao tokoa ary ny dala marina raha tsy misy zavatra vavy zao ka dia izy fandraisany amin'ilay zavatra hita ny naina any kely izao hoe aza hitako tena matahotra zany ka inona reno atao hoe aleo ivoahako ivelany ao sao dia mba hombahako eo ihany le rika naina radio Dombosco naina tsy misy mamalo mihitsy lasa zary ny dala naina hono zaka fa iza koa zany miantso azany e matotovy e tsy hitan'ny zaka mihitsy ve teorinany zaka tsy any aza mikafika azy ianao e iesoro ny tananao iatsoko vonjeo ande ianao e aza matahotra fa tsy aninona anao anle ivolana anaraka tiany zaka ho fantatra vola tsy tiako fantatra ka ary ireo hiditra ao anaty fiara amizay fa sady masikany iny zaka zany ahoana motsy atsy nahoana tsy atao ohatra koa aminao ka fa nanino vehivavy iry io ve ianao nefa mandeha irery am'ty andro alina be ty sady tsy vita an'izay fa mbola mahafantatra ny anarako ihany koa avezezany fotsiny aminao ao tsapao ny tenako fa feny nofo mandra ny matotoa na ny avelo tsy mba manana nofo mandra toy izao ka ahoana tsy matahotra itsony zaka marina tokoa aloha zany nefa ahoana ary mahafantaranao ny anarako ka tsy raha miafina sary-pantariny zany ry zaka ary tsy misy olombelona natao afantatra zany raha tsy nomena azy ny fahefana sy ny fanalahidiny nahoana ianao no milaza fa tsy matotoa nefa mahafantatra an'izany zava-miafina izany ka tsotra fotsiny satria zarery ihany no nomena ny fanalahidy hamany zava-miafina ka tena misy zavatra tsy azoko mihitsy ny tianao lazaina raha izany ka mbola izy ihany ndray ny fotoana ahafantaranao azany rehetra izany fa za maiky ka raha oviana ary no ahafantarako an'izany hoe ianao e tsy nge tsy hifankahita ntsony raha tsy any ambadikina tsy maintsy mbola hifankahita tsika fa aza manahy ianao ahoana hitanao zany nalehan'ny naina namako hitako tokoa ary raha te hahita azy ianao dia indao anaraka amin'ny tranoko mandainga ianao fa tsy misy tranonao zany ety e tsy mbola hitako zay trano eto na eto amin'ny mandikina ary to mbola tsy misy an'izany ary ao re dia hitanao eo e ka mandrosoary ianao ry naina toy izao na dia aminay ka mahafinaritra sa ahoana akanton'izay trano zany marina tena tsy mbola nahita trano tsara tareo ohatr'izao hatramin'izay nenako madio namina jereo reto fanaka ny tao anatiny tsy hitako lazaina intsony fa ahoana ary lanta ahoana nahoana no tsy hitanay ty trano ty anko nefa nandehandeha taty any zay tamin'ny atoandro iny efa voalazako anao fa misy tery avokoa zany rehetrarehetra izany fa zao manomboko izao dia oka izay ny fanontanianao no momba azy ny toerana misy aka ka zay mihitsy le tsy azoko ry lanta fa nahoana ary satria tsy mahasoanao velively izany ka eo ange le efa nieritreretika mazava zao zany fa tsy olona velively ianao tsy haiko mety ho fanahana tsy fantatra eny mety ho marina nieritreretra ao ry naina nefa amin'izao fotoana iresako aminao izao dia olombelona tahaka ireny olombelona rehetra ireny mbola ho fantatrao ihany ny aminay fa aza maiky ny zavatra tokony hatrehana izao no tokony hatrehana fa ahoana ary lanta nga tsy ianao rery mipetraka ato amin'ity trano ity sa rahavavy iray dapoy izay no miara-mipetraka ato ivola no anaran'io rahavaviko io ka aiza nefa izao zany rahavavinao zany ka mbola ho avy io izy fa aza maiky ianao fa andrasokely aloha angalako sakafo ianao fa fantatro fa efa anao namafy iry izao ianao iny ary lanta tovavy tsara tarehy
Tsara dika, tsara fanahy mateo ty. Ohatra misy hery zany ato anato manosika aho ty azy. Tiako izy na dia tsy fantatro izy ina azy. Saingy inona no mety ho zava-miafy mambady izao re? Raha ny fahitako azy aloha olombelona mofora mihitsy lanto. Nefa mahagaga sy mahavariana ihany ny zavatra hita masoko hatramin'izao. Raha ity azy indray sao tsy mba olombelona akory ty lantolanto ty. Raha tsy ity azy tsy ho afaka atao tsaiko intsony ny hatsara-tarehany, ny hatsara-panahy. Mialatsiny io fa somary elaela fa mbola mikarakara ny sakafonao. Tsy misy tiany akory ka ianao azy sahirana noho ny amiko ko. Izany indray dia isany tsy dia tsy mihitsy tsy sahirana velively fa zavatra efa misy atao aminay avokoa nge no atolotra anao eo ka mazo to ary fa aza misalasala e. Fa ahoana izao Ranto? Maninona? Tondrom-bola manta nge reto atolotra ho ary reto e? Marina tokoa izany rinay na tondrom-bola manta tokoa reo atolotra anao reo. Reny nge tsy ny foto-tsakafonay aty ka aza misalasala rehefa ano e. Tsy hihinana ny ary Ranto. Eto miverina ny sakafonao fa tsy mila an'io a. Iverinao moa izany fa biby na inona ny fiverina ny inona zavatra matotra an'io. Tsy rerinay na sanatra izany. Tsy mihevitra anao biby mihitsy akory matoa nanolotra anao andreo anao. Tsy ny saka mihinana trondro-manta ary Ranto tsy ny olombelona velively. Ary zao vao tena fantatro fa tsy olombelona nareo. Fandrebirebena sy famitahana fotsiny zao ataonareo amiko izao. Eny tsy manome tsiny anao tokoa aloha raha miteny izany ianao Rinaina. Nefa mbola fantatrao ihany no mety ho anton'izany. Ka inona tsy moa ny hoe anton'izany? Efa mibaribary amiko nge zao ankehitriny. Ary aleo andefa sody ahitako loza mijanona eto aminao eto ka. Tsy Rinaina, tsy ho tafavoaka ny varavaran'io intsony ianao raha tsy ny fanalahidin'ny zava-miafina no manokatra an'io. Fa ahoana tsy maintsy voavoaka io? Naina, tsy misokatra io varavaran'io ninona ataonao e. Mipetraha aloha ianao fa aza manao toy izao e. Tsy maintsy mandeha. Mipetraha aloha ianao mipetraha fa reny efa avy reny koa nge vola sinjaka e. Aloha nareo lary ny laina sy ny zaka mipetraha fa tsy mahafinaritra nareo lavy mahita an'izao toerana mahafinaritra izao e. Ianao zany le lazainy lanto hoe rahavaviny? Endrina ka mban'izay miravavy ka mbola ho fantatrareo lany iny tantaranay fa mandrasa kely e. Ary aleo angalana sakafo nareo lahy fa efa hanona mafy tokoa ngambo. Za aloha efa nitoloran'ny lanto sakafo teo e. Fa tsy tiako tsy hinana mihitsy fa nalotapahana eto aza ny lohako. Ahoana ny Rinaina? Efa hanona tokoa angetsika reo lahy. Za aloha tsy hinana izay sakafo ny arosony eo letsy. Asa larin-jaka fa atao inona letsy trondro-manta? Fa trondro-manta ahoana nefa izany? Trondro-manta nge ny fihinanay aty izy reo lahy izay olona tonga aty aminay ohatran'izao dia trondro-manta koa ny fihinana. Ary manaraka an'izany dia tsy manery anareo hihinana an'izany izay akory fa izay tianareo ihany io e. Mingavy aloha zay ry. Aloha izay mba handeha avo eto amin'ity trano mitondranareo anay ity izay. Mbola hivoaka eto ihany nareo lary ny zakasinaina nefa mbola misy ilana eo anareo ka mandrasa kely aloha. Marina tokoa izany voalazany volo izany ry zolahy. Afa matahotra rehefa tsy hipika akory na ny volondohanareo anankiray aza mandra-pivoaka anareo eto e. Inona nefa ny tena ilanareo ro vavy anareo lahy? Miala tsiny izay fa raha zavatra hafa no tondranareo anay aty dia mifampitady tsara tsika mihitsy. Tsy misy zavatra hafa araky ny eritreretrareo akory Rinaina sy ny zaka fa ho gaga sy ho talanjona angamba nareo raha mahafantatra ny tantarany am'rahavavy. Eny mety alahelo koa angamba fa mandrasa ho afa tsy maintsy ho fantatrareo ny marina rehetra. Ka lazoary fa maitsy izay zao ny fiaranay ary andala ry tsisy miandry kory tsika. Marina tokoa aloha ny ainay izany ka. Ka tsy misy aninona kory ny fiaranareo fa alohan'ny ilazany ny mombanay ary dia izao e. Lozanay karakara sakafo vetivety aloha nareo lahy. Izay Eny tsy maninona raha hanome sakafo anay nareo nefa
aoka mba sakafo masaka tsara sy amin'ny tena izy fa tsy maty oatra n'le narosonareo teo ka aza manara rehefa andrahoana vetivety tena tsy mazava amiko le tsy mianton'izao ronaina zary le tsy ngemba gaga rynjaka dia ho sanatria ve izy zavatra hafahafa ataona amintsika roa lahy raha izaho le tsy rynjaka tsy mahatokotokotsonika zay aloha fa hafahafa amiko daholo ny fihetsiky lanto sy volo rehetra zao ka inona ary nataontsika roa lahy iandry za misy eto sa hitsoaka dia ny mbola tsy eto izy rovavy za aloha le tsy raha ny tiako loha zao dia aloha miala eto mihitsy zany saingy ny olana ange letsy tsy mivory eto varavarany reto raha tsy hoe raha tsy miray n'izy rovavy mamoana io dia hiala eto tokoa nefa dia iandry zay zavako bonin'izy rovavy ro ihany koa na zaza ange le tsy rynjaka ohatran'izany lazany ihany saingy ny atahorako dia so efara amin'ny etsikara ny fiandrasana an'izao ny amin'izay indray aloha le tsy ronaina dia to tsy mino azany to hitako mba vehivavy tsara fanahy ihany anie lato volo reto eny ary letsy fa aloha andrasana zay ataony eo lahaiza ity izy rovaviny mbola tsy miverina ihany zara linge le tsy rynjaka eto gaga na dia tongotongo kosa aza ve le tsy nitenena tao an-dafy ito tsy efa masaka ohatr'izay ka tena ela tokoa le tsy rynjaka faono aletsy firy tokoa aloha zao fa mitelo maraina ndana hoe le tsy jereo fa tsy be any nge dana letsy aloha matahotra letsika ina ary mampatahotra ny lahy eo so sanatria zava-doza no hitako anyka tsy hitako zay tokony atahorany lany zany raha misy zava-doza mitranga ve le tsy saro lahy ve dia anaiky ho fatifaty foana eto ka mampanahy be ihany ange leky za leo le tsy jereko rehefa matahotra lahy mailomailo ihany ary le tsy alaka ny tampoka tsy mahalehilahy tsinonako aza matahotra lahy naina indray lesy tsy mifindro amin'izany ainga anareo lahy fa za rery indray nge no manjary eto tena tsy misy olona akory le teo anefitra nidiran'izy vovavy teo sady zay indray mahaizina tsy mifakaitana mihitsy marina tokoa ve ity zany ronaina marina tena vao vita ka rahatytsika roa lahy ronaina profita mazava fa tena tsy olombelona lanto sy volo reny tena tsy maintsy manapa-kevitra zao zao aloha tsika roa lahy raha mbola teo velona ka andao ary fa tsy asiana resaka lavatsony zany ny loza nge le tsy zao dia ny amoana n'ity varavarany ty loza tokoa ty ka sika roa lahy ty tsy manana zavatra hipoirana n'ity izy akoriko ty ve tsy zavatra mahatsika an'io andraso aloha ikaroka jerijero any ary lety misy vy mafimafy iny tokoa letsy mino fa mahavo azy ty eto ty ainy ianao letsy aingany lafa sao de tavela etsika ao atsofoka eto anelakelaky ty aniny ty tsy foy ao dia miara-manosy tsy aro alahy ao na vonona lahy alefa fa vonona alefa ary manisa telo dia miara-manosy isa roa telo maky raha tena tsy mihitsina ry ty tena tsy mihitsina mihitsy izany ka raso aloha eo ndray ary aloha manisa telo ihany alefa aloha verina indray mandeha ary isa roa telo lasa maky raha zany efa manao mafy tena tsy misy voka mihitsy letsy reraka eto fotsiny tsika roa lahy loza tokoa letsy zany raha mafin'izay dimaravarana aloha letsy jerena hevitra hafa indray olontenana ohatra misy olona mandendengy letsy any anefitra any ambadika any zany tsy ry any lava zany tena ohatra misy olona tokoa zany misy olona hoa izy rovavy zany sa matotosa inny trafony fony misy tery tokoa letsy ty tranodiratsika ty naina inona reny hitranga amintsika roa lahato dia ho sanatria tsy ho tavavoaka tsy mihitsika roa lahy inona tsy moa letsy zany rajaka anao za tao miandry zay nitranga eto zany tsika roa lahako aza mbola kivy letsy lahy raha vata tsika roa lahy tsy maintsy miady aloha iny nge letsy anjaka tsika tsy maintsy hiady nefa hiady amin'ny ino izy lahy
Iady amin'ny velo sy fanahy. Marikina aloha lafy solava hoe izany. Tena miala tsiny aloha izy ro lava somary elaela kely ihany ny fikarakarana nataonay amin'ny ravavy. Ena, tena marina tokoa izany fa miala tsiny e. Sy inona koa fa fampandriana avidisa avokoa izany. Tsy mahatoky anareo ro vavy tsony aloha izay. Zao, avoa eto izay raha tsy te hisy korotana eto. Naina. Zany marina. Aza manao an'izany re na hoe fitiavanay ianareo lahy ingeny hikarakaraana ianareo ohatran'izao e. Tsy tia lalana izany mihitsy izay. Misy ahatra maizimaizina kodonareo amin'ny rahavavy mihitsy eto. Zay tena marina. Oka aloha izay e. Iny aloha any reto sakafo nikarakarana reto fa tena nao mangamy izay nareo. Fantatrareo zao fa nono izay nanina ny ela be tany. Fantatra nge zao fa tsy tao anefitra tao kory nareo e. Iverinareo moa fa tsy nijerenay tany anefitra tany nareo fa tsy tao. Efitra maizina be nitanay tao. Hitanay tokoa nge nareo nijerenay tao e. Nataonay jambena ny masonareo mba sahitanareo fikarakarana nataonay. Ka inona ary ny antony? Nahoana tsy tianareo hitanay ny fikarakarana nataonareo? Porofo izany fa tsy izay misy tsy mazava ny ataonareo ka miala tsiny izay fa tsy afaka ninana an'ireo sakafo nomenareo reo. Aiza moa zao nahalalànay sao dia sakafo ngarahana poziny io na tsy fantatra izay mety afaka anay. Diso hevitra ianao e. Fombafombanay mihitsy izany hoe mamono olona izany. Samy minina aminareo fa tsy misy pozina velively reo sakafo menay anareo reo re. Any rery nizaka sinaina fa za be eritreritra. Ahoana le tsy mihevitra lara nizaka hoanina ve? Io zay hoanina. Daholo le tsy hoanina ary naina fa sika ro lako nge izany efa nona dia nona. Indray ary le tsy loko. Ankehitriny dia paripary aminareo ny antony izao zavatra rehetra hita amin'ny masonareo izao. Ho fantatrareo ihany koa ny tena tantaranay amin'ny rahavavy, tantara mampalahelo, tantara mahomena. Eto ihany koa no ahafantaranareo ny antony tena ilanay amin'ny rahavavy ny fanampiana avy aminareo ka hainao tsara ny tantara. Ahoana ihany ny hevitra lanto efa ilaina nge izay no niresako ny valiteninao e. Valiteny iny taminao ndraindreza no andrasanao amiko a. Valiteny efa nambarako taminao moa fa tsy afaka ny anambady anao a. Izany ny tena teninao farany. Nefa dia oko hotsoroko aminao ry lanto fa tsy maintsy manambady ahy ianao azonao. Tsy maintsy iranga tsy terena fotsiny toy izany a. Tereko rehefa tsy manaiky. Nasafidiko ako ka tsy tokony terena amin'ny fitiavako. Manina koa raha mitady olon-kafa e, betaka nke ny tovavy fa tsy za rehetra koa e. Eny betaka ny tovavy. Nefa ianao no tiako. Malahelo aho nefa milaza aminao fa tsy afaka ny ety anao velively. Inona nefa no antony? Radio Don Bosco. Dinao tsy fantatra nga ny soa nataoko taminareo hatramin'izay ha? Ny tambony soa nataonao taminay menakavy dia ny anambady ahy. Fa ahoana indray? Oka nefa hotsoriko aminao fa tsy anambady anao noviana aho. Seho mahazandoha nge ianao zany ry lanto e. Aoka koa hotsoriko aminao fa tsy maintsy manambady ahy ianao. Nefa noho ny fitiavako anao dia mbola manome fotoana anao aho eritreretanao. Tsy mbola mazava aminao ihany ve ny teniko teo randrenja. Tsy anambady anao aho a. Tsy manam-potoana ny eritreretana an'izany intsony. Raha izany ary izy a dia miala tsiny hafa voatery anao antesitra aminao azonao. Rehefa tsy manaiky mora ianao dia jereny e. Inona ny tianao atao? Tsara ry lanto fa atao amiko ange ianao zao e. Ka atao izay ataonao fa tsy anambady anao ahy e. Tsy anambady lehilahy tsy vanina toa anao. Ohatray za vavalikala kely. Matiasy miaina tsara tarehiko raha ianao ny vadiko. Ary manao tsinitsinina mihitsy ange ianao zany. Everinao moa fa olon'olom-poana ha? Sy raharahako ianao na olon'inona na olon'inona e. Ampy ihany fa mitahanao ny ray aman-dreniko ka nahatonga azy ireo voatery nandao tsy vidina an'ity tany ity. Ary tsy iza namona an'ireo ray aman-dreniko ireo fa ianao io ihany. Ary tsy iza ihany koa nanapotika ny fiainanay fa ianao dia ianao ihany. Ary tsy tsapanareo mihitsy ange zany ny fomba nataoko taminareo e. Fantaro tsara mademoiselle fa tsy toy izao nge nareo raha tsy noho izay. Dia ny fitiavako sy ny atsara tarehiko ny setriny izany. Mazava ho azy. Olona tsy vanina ianao raha izany. Tsy vanina ahoana? Raha toa anao daholo ny olona mpanao soa rehetra dia ho asa izay faran'ity fiainan'ity. Miangavy ianao kely a mademoiselle lanto mba handanjalanja ny vavavoakanao a.
tohatra ny lasa lavitra loatra mantsy izy zany. Tsy raharahako zany. Hita miariary zao fa olona tsy vanina ianao. Mandrara farany ianao ary lanto a. Everinao olona tsy misy dika mihitsy ve za ty e? Voalazanao. Ny olona tsy misy dikany aza mbola misy vidiny kokoa ianao. Tena manomboka matezitra mihitsy le raha matoty ka. Ka zao tsy ho lava resaka abona hoe tao mademoiselle fa de tsory amiko fotsiny. Anaiky ianao sa tsy? Tsy avy hatrany ny valiny. Tsy anaiky aiza nefa ianao e, tsy anaiky aiza. Tsy maintsy manaiky ahy ianao an'io raha tsy zany. De tadidio fa tsisy any velona tsony. Manina tsara hoe le mpamono olona ty. Zay ray ho atinao. Na anaiky anambady aho. Na tsy zay nintsony amin'ity tany ty. Tsy malala ny randrindrana ianao, ha? Tsy malala. Amiko rehefa tsy ahy ianao de tsy an'olo-kafa ihany koa. Hitanao ty, ha? Hitanao ty hoa. Ity no anala ny ainao sy mitsetsitra ny ranao. Andriamanitra, fahina re zao zavatra hitako zao e. Vonjeo re! Vonjeo fa mpamono olona. Ka anaiky any sa tsy anaiky. Fa ary to tsy lesika tsony. Ha? Ary maty ve lato? Lato? Or lato? Tena tsy miaina tsony marina. Tsy mbola vonona akory ty de fa maty sady. Kely aina. Sarao aloha velomina ihany so de mba misy fanantenany. Tena tsy avitra tsony ty. Tena kely aina loatra koa tony vehivavy tony ka. Sandray ny fahaizany laiko tandrinja tsy hitsangana izy nefa le kala ratsy io ary eo ko karakara ny aingana na fitaovana sao maharitira loatra ka tsy ho vovonjy tsony. Iza toko monina siko an'le fanafodika io. Ty eto ka aleo am'izay ho sokafana amin'ny vavany de afisotroana azy ty raha mpanafody ty. Tsy maintsy velo le nord mademoiselle lanto raha vao mitelona an'ity fanafody mahery vaditia. Ao, stoy. Zay. Ary miandro segondra vitsy monja de tsy maintsy mitsangana am'izay. Tena tsy mety tsony. Tsy niasa tamin'ny lanto ny herin'le fanafody. Fa ahoana ary zany e? Lozy zany marina. Tsy misy azo atao amin'ity tsony zany ko tsy ho lany zany. Rehefa tsy ho velona intsony dia leo arina ny fatiny fa tsy azo tazon'ny eleto tsony. Raha alina ihany dia tsy maintsy tsipany anaty rano sao misy mahatsikarika eto vorozako. Ny viro maso fa maty tanteraka. Dia hevitra nefa izy fa tsy maty akory fa torana tsy natsiary tena fotsiny. Iny tokony fa tokoa lorana zipony tao anaty rano e. Nefa no le fanafody mahery vaika namosotony ahy dia tsy maty na dia tsy maty aza nefa dia tsy afaka ny velona tena tanety tsony fa tsy maintsy miaina ao anaty rano keo reny azan-drano rehetra reny. Raha naika tena tanety nefa dia ora ray andro fa raha betany dia tsy maintsy miverina any anaty rano. Tena mampalahelo sady mampiorokoditra tokoa zany tantaranao zany Ranto. Mampiorokoditra tokoa ry Njaka. Zany no asa ratsiny tsy matahototy. Fa voanao ary Ranto voalazanao teo hoe sy afanao ny ety tanety mihoatra ny ora ray ianao nefa ora firy zay mijanona antsika ny resahana teto. Toa ohatrany tsy manina akory nefa ianao.
Rehefa tapitra tanteraka na fitantarana dia ho fantatrareo ny amin'izay fa izao hoe aleo aloha tohizana ny tantara. Alohan'ny hanizanao ny tantara, honoa ahoana kosa ny mahatonga ny vola ravavinao hoe niarany anao ohatr'izao nareo? Ka eo indrindra sika izao fa enao ny tohiny. Izay ilazany marina nataonao aiza ny ravaviko? Moramora kely ianao mademoiselle Vola. Ataoko inona ty moa ny ravavinao? Aza mandainga ianao hoe enao mihitsy ny nanafina azy. Heverinao moa fa tsy marina ny olona nahita azy tato aminao. Avoiden'izao ny ravaviko raha tsy te hifankahita tsara sika. Fahadala ve ianao e? Tsy nanafina azy aho azonao zany. Izany indray zany lazainao fahadala. Hita fahadala. Rehefa tsy ilazany marina ianao dia momana fa ny polisy no hampanaky anao. Tony aloha ianao mademoiselle Vola. Tony tsara ianao aloha. Tsy tony raha tsy fantatro ny marina momba ny lanto e. Ianao fa vitavita mora foana mafy izy ity. Izao e. Etsiko fa kely tokoa izy omaly. Nefa tsy naharitra ela fa vitivity ihany izy dia lasa ka. Atao inona andrianany no tsy fantatro tsony. Ka lasa izary ny ravavika. Ny amin'izay aloha tsy hitako izay avaly anao mademoiselle Vola fa mipetraha aloha ianao fa za misamboana vary ohatran'io e. Mbola misy resaka kely tiako atao aminao. Resaka inona rangahy Resaky. Raha resaka momba ny lanto no ambaranao dia lazao fa vonina ny aino. Fa raha zavatra hafa indray dia tsy afaka ny ainanao velively ny tokony ahitana ny ravavika izao no mamaky Tsy resaka momba ny lanto akory ny tiako resahana aminao fa ka rehefa tsy momba ny lanto dia aleo ary andeha ilomy ianao. Vola andraso aloha e. Resaka vetivety monja izay tiako atao aminao e. Ary mipetraha moa fa aza manao sala amin'io e. Resaka fitiavana miala tsiny tompoko lafa tsy mila izay fitiavana velively. Ampoanay ny fahorinanay efa nampitondrainao anay hatramin'izay. Diso kosa aloha ianao raha ohatra ka mitiny an'izany. Tsy nampahory anareo velively any ahy fa nanao soa taminareo aza. Ekeko tokoa ny soa nataonao taminay. Kanefa ny tamin'izany dia fampahoriana sy fanitsakitsahana ny soa maha-olombelona anay. Ohatra. Izany ve natao hoe fanaova-tsoa? Ny ainy ray aman-dreninay ny takaly ary ny atsaratarehany amin'ny ravavy ny tompony. Ka tianaiky vadika izany ianao, Mazava angamba ny voalazako rehetra teo e. Tsy misy anampiana ary tsy misy analana. Ary aleo amin'izay andefa matiasina ny tongo tsy manitsakitsaka ny tolo-trano devolo tony. Tsoriko aminao anefa mademoiselle Vola fa tsy ho tafavoaka eto ianao raha tsy izany mamoaka anao eto. Tsy maintsy tafavoaka eto ahy e. Mbola manome fotoananao eto ary Vola. Ka adin'io ihany sao dia anenina. Anenina? Tsy hisy mandrakizay izany. Ary voay ty varavarana fa maika ahy e. Ede, voaiky tokoa io varavarana io kanefa mbola afaka mieritreritra farangenao e. Raha mivoaka eto dia miamonjy manam-pahefana amin'ny mahamaika ahy. Tsy manam-potoana eritreretana any amin'izany tsony. Ay, afanenina ry mademoiselle Vola ka noho izany dia ny maty ihany no tsy miteny raha kalakely ty e. Io many ianao ary fa dia anaradia ny lanto ravavinao koa Ay, vonono ny ravaviko. Hamon'olona ianao, tsy vanina. Izany ny takaranay ry ny asin-daka mampalahelo. Loza tokoa izany ka. Dia nofinao tokoa izany Vola? Nofinao tokoa. Tsy misy valaka tamin'ny nanaovany ihany nanaovany ny voly. Dia izao izay miravavy tafaraka izao. Ka efa maty ny tsangana izany ianareo zao miresaka aminay izao? Tsy maty mihitsy izay tsy akory fa velona ohatra nareo izao ihany. Saingy zahay tsy afa-mivelo eny an-tanety fotsiny. Fangamo tsy dia tanety sika izao ka. Ataodrana nge sika izao e. Diso hevitra ianao ry mivaka. Aty anaty rano tsika izao fa tsy eny an-tanety araka ny fieritreretanareo azy akory. Aty anaty rano? Raha aty anaty rano tsika nahoana ny sepo izay ka? Satria efa nomenanareo koa ny hery izay hanananay miravavy. Tena mahagaga izany tsy mahagaga mihitsy. Eny efa mandroso ihany ny fotoana ka
alohan'ny verenanareo ny tandraika dia izao no mba hiraka iangavianay mba ho tanterahanareo. Ino re lazao fa ho tanterahanay Misaotra. Ao amin'io randrenja voalazanay teo io dia misy fanafody miloko maitsomaitso anaty tavoahangy dia ataovinareo izay azonan'io fanafody io fa io no fanitrin'izao rehetrarehetra izao. Raha azonareo io dia hosotrona eo rahavavy ary hiverina iainana tanety toanareo amin'izay izay. Tandremo nefa fa amin'ny andro alina ihany no azonareo tondranay fanafody io temoron-drano misy anay azonareo izany izay misy ry zoro lafa mandehana ombanareo aniny herin'ny afo. aza mahalahelo nareo ry lantozola fa tsy maintsy tonga anay ety io fanafody io na fomba ahoana na fomba ahoana. Misaotra mandehana amin'izay aho fa mandeha ny fotoana. Ino ary fa ahoana litirin-jaka ny toa ety amoron-drano tsy travalala no natory tena mahagaga tokoa litika io ny mahagaga fa inona no nanjoantsika iselaty ary ahoana koa no mba nisehoan'izy rovavy tamintsika rola inona daholo ary le tsy nidika an'izao asa le tsy tsy hoe nanofy ary ve tsika rola sa nahita fahitana tsy mba nofy mihitsy le tsy reny amiko vonona ary reny aminahy ny malasa ny saina mantsy dia nahoana moa no isika rola nisehoan'ireny zavatra ireny fa tsy ny anankiray amintsika rola fotsiny ohatra izay nge le tsy ny tena mampahagagarony-jaka izay ho nolazain'izy rovavy fa tao anaty rano sika le niresaka taminy teo nefa nahoana ary ny tsy lena ny akantsika tena vaka tokoa le tsy ny saiko ronaina mariny tsy mba nisy ohatr'izao mihitsy hatramin'izay niainana ka tohatra mampirokoditra izany mihitsy ka raha ny fahalalako azy le tsy ron-jaka maninona dia zava-nisy mihitsy le niseho tamintsika teo ka za tena mieritreritra n'izany tsy nofy mihitsy ireny profon'izany nge le tsy dia sikaro lasa amin'ny sehoany manaraka izany koa dia sikaro lasa amin'ny zero samy natory teto amoron-drano teto dia tsy fantatra intsony le tsy izay tena marina amin'izy ity fa raha za aloha no anontaniany lahy dia miala eto izao ankehitriny izao ihany mety marina ary tsy janony eto ary mbola ho tratry miala eto ndraika ka tsy izany nge le izao no tena problème ahoana zao ny fiarantsika raha ndeha hiala eto sikaro lahy dia ahoana ataona ny fiara avela le tsy hoe hoa miara-miakatra ny tanàna fotsiny tsika roalahy dia maka fiara hafa hitatitra azy izay aloha ny hevitra hitako fa ny janony eto kosa miala tsika ka iny mety nge le tsy zany hevitra elahy zany fa raha hoe lozana ny fiara lasana tsy misy mangalatra dia ahoana ozy izy alahy fa angamo eritreretana tsiny amin'izany dia ny any aloha navotana ka ay ndao ary aloha le tsy ho any anaty fiara dia ho iteza atao ndao ary hevitra anankiray le tsy dirina aina hoe ahoana ozy izy alahy maninona mora ataontsika moramora hiala amin'ity toerana ity aloha ny fiara ary rehefa tafaly eto amin'ity toerana amin'ny fon'ny misy tery ity sika dia ho hita amin'izay tokony atao rehetrarehetra. aloha le tsy ronena aloha andramana velomina so dia mba efatry no maro tontolo ve le tsika rolamina nanao sy azo atao dia mbola inona indray no atao koa efa tsy nahita fahombiazana dia andeha vetivety eo indray io andraso aloha laza manao an'izany larin-jaka tsy fantatra nge izay finosony iny zava-miafina tatsika roalahy iny andramo ary raha manam-pinoana an'izany lahy andraso ary hoe izay le ty fa velona tanlahy avitra ihany le tsika aron-jaka marina sy tamety zany ohatra n'Andriamanitra le tsy marina ka andao ary anainga fa za raha ity mandeko andao ary le tsy andao
lasa ihany le tsy nieritreritra hoa hoe ahoana indray tamin'le zavanitranga tamintsika roalahy teo reny ohatra ninoko ihany le tsy fa tena zava-nisy reny ary matongotranga tamintsika roalahy dia misy antony ilanantsika tokoa arak'le afatra sy iraka izay nampanaovina antsika letsy mino ve lahy fa nisy tokoa reny zavatra rehetra reny izaho mahafantratra tsara nizaka fa za tsy mba isan'irony olona pinopino foandrony izay aloha nefa ty zavatra ray loha ty tena tsy mandry mihitsy ny saiko letsy marina daholo letsy izany aloha fa ny tena malasana saika koa nge tsy andan'izany renaina dia rehetra izy ny laza fa olombelona nefa afaka miaina tsara ny naty rano manaraka izany dia mbola afaka miaina toa antsika ity an-tany ety ihany koa asa lisy ka inona ary ny tokony ataontsika izany letsy rinjaka tsy aloha hoe vonjena ihany izy vavy sa ahoana mampalaina nge letsy mba tena ohatra antsika ihany kongery zareo fa lesy dia entsika tsara ny tantarany teo fa tsy fidina azy vo mihitsy no nahatonga azy ohatra reny fa izany hoe no nietraketraky le hoe ranjenja iny tena na izaza nge letsy dia tianavitra azy moravavy saingy tsy ho tantoko mihitsy sao dia sanatra io ka mivadika zavatra afo ndraika saza eritreretana letsy izany ranjaka fanavotana an'izy moravavy aloha ny tokony ataontsika roalahy zao eny ary fa tsy maninona letsy avotantsika roalahy izy moravavy tsy vokany any ranga dia vokany fa ny planina anafiana an'le randrenjy iny zao ahoana zao iny ka inona moa letsy izany no tena ataontsika fa tsy dia hoe maka an'le fanafody any amin'le randrenja iny nefa aoka tsy ho adinono lafa tsy ho azy moramora nge letsy izany fa tsy maintsy mila ady andraso roalahy tsotra fotsiny raha zany miara midaroka azy fotsiny tsika roalahy tsotra ahoana indray andraso roalahy mbola aloha azavaiko tsara aloha dia atao izay fomba hatorana azy an'izay mba ahafahantsika mikaroka an'le fanafody tena tsotra loatra tokoa aloha izany filazany lazy zany nge ho fa tsy olana izany ny hainy fotsiny tsy atao afaka inona nefa no mba varisomena izy mifirahavavy atsika raha tanterantsika ny fanafodana azy tsy izany letsy rinjaka fanazy hoe soa atao rehetra letsy dia hoe tsy maintsy ilana variso daholo mba hieritreritra letsy ny ahy iny rinaina fa azo atao mahatevitra ny lahy fa zao letsy tsika roalahy moa izany tonga dia manitsy any amin'izany ranjendy izany aloha sa ahoana asa aloha tarafina lavitra aloha momba azy na ny trano hipetrahany manodidina rehetra dia raha misy mampiahy ady ahoana ka ary rehefa tsisy mampiahy ady miditra amin'izay tsika ka mitomody rehefa avy eo hitantsika roalahy ihany okay izany zay tsy efa akaiky ihany koa ve ny toerana misy an'lery raha ny fandroany lantsy volan'le izy aloha dia tsy mihitsy ry trano loko mavomavo ry ngamba ary tena anjandrina be ngamba le gasy fa mezimezina mihitsy anie izany trano izany ka tsy mahagaga fa mpamono olona ko matsy koa letsy ty filazany lahatra fanga letsy dia raha mpamono olona be tsy maintsy manan-karena nahoana moa letsy zao atsembohan'olona sy ny fananan'ny olona rehetra zao no angoniny tsy mba hanan-karena kosa ve izy aminao ka eny marina ihany aloha ny laza zany fa avadika ny resaka avadio marina lesy fa tonga arisika izao ka aiza izy aloha majanona fiara eto ihany sa aleo iry amin'ny takotakony ery sao dia misy atsika aritra eto ka zay vo anahirana amin'ny manodidina aleo marina zay tsy amin'n'ilany atsinany ety izany tsika roalahy miditra fa eo zao ny takotakony ka raha ao izy dia inona mitetika manaraka zaraha fotsiny aletra rehefa mpimaso an'lahy dia miara midaroka amin'izay sika roalahy ahoana mazava amin'lava izany dairo ary fa vonina ny aty eto aty aloha tady mazaka fitariana fiara io mety ilayntsika ihany io letsy fa eto aty rinjaka ndao ary ndroso amin'izay fa sao dia tara loatra tsika ndao ary radio Dombosco zany ke tonga ve dia dirana ankeriny ity sa andrindrona moramora ihany lahy rehefa miteny sao dia manatra azy mety aloha letsy dia miditra moramora sy ampamalinana zay aloha dia donina moramora ny varavarana ka raha vao manokatra dia tonga dia rarafana ny daroka malaky evitra tena mety ny anlaka letsy nefa raha tsy izy moa mamoa varavarana dia mihona letsy fa tonga dia izy zay firy lahy araka ny lazainy lanto sy volany dia izy rery any mipetraka amin'ny trano be io alefa ary lony amin'izay mivaravarana fa vonina ny daroka
fa iza koa aza mandondroana zany izy zao e za ihany monsieur Randrenja fa izy nareo ary ahoana ny antondianareo tsy zany mantsy monsieur Randrenja fa iny ary voalohany e ino manaraka maty amarina fa ao zao zalahy ona hoe rangaha ty fa iny tazavy any zay anatiny velesina mafy mba hotorana vetsy zay zay fa torana tsy mahetsika tsony ny lahy fa andrana ary alarina aina mijery le fanafody a zay andran'le ty eto sao dia miarina iko iny letsy mora mitafiana ihany le tika noveriko fa dia ho mafy miady noho ny abehan'ny adalo tena tsy misy le fanafody letsy rinjaka ao andao fandrinany ka letsy any amevitra zakany any a andraso ary aloha ary kitako tany ihany fa sao dia tarakitsika ka eny letsy tena tsy hitako mihitsy letsy le tiako letsy arainy angamba tarakitsy ihany letsy tsy maintsy velomina indray zany le ry dia akesen'andriamanindray ka ao ary aloha pio a maty fazy ao ary dia avy eo izy velomitsika mba ahafahana manontany azy io fa niratra letsy zay fa niratra fa izy nareo ary inona ny tadiavinareo no mamely tampoka ohatran'ireny zavatra tokana ihany ringaran'ireny za zavatra tokana ny tadiavinay aminao dia ny fanafody miloko maitsomaitso aiza no nasianao ny fanafody io zay valio anja zay fanafody inona moa zany fa tena tsy fantatra aza mody faniny ianao ringaran'ireny za fa lazao ny marina aiza nametranao ny fanafody io fa ilany maiky ary valio any ana rangaha ty fa maiky zay azy ka tsy mazava amiko mihitsy nge zany fanafody fitavinareo zany tsy manana an'izany a marina mianatry ny mandainga sa mila daroka mafimafy kokoa nyle teo amitady atina rambako tsy fantatro zany oa iza no nanoranareo fa misy an'izany fanafody zany atao amiko irarahanao zay afantaranay an'izany e omeonay fotsiny fanafody io dia ampy zay mazava ao kanefa otsoroko aminareo fa saripady dia saripady ange io fanafody tadiangana fa ilainay maika fotsiny io e ka raha tsy fantatro ny antony ilanareo azy dia tsy omeko na dia ovononareo eto azy aka marina aleo aloha laingana mba morandraraha fa mikady mahavavy le tika fantatray randrenja fa fanafody mahery manasitra ny fanafody io misy marary mafy mantsy any amin'ny hôpitalika mila fanavotana ingany ka io fanafody ato aminao no masitra anazy ka izay nangalanay azy aty aminao e ahoana nefa no nalalanareo fa io fanafody io aty amiko e io no mahasitrana ny mararinareo ela zany fa avoay ny fanafody e raha omenao anay moramora foana io dia tsy aninona ianao tsy ataona inona kory zay mihitsy eny ary fa vao aloha ny fatorako fa tena tsy afa mihitsy aloha le fanafody raha zaty a alohan'ny amezako anareo ny fanafody io nefa nge dia zao tsy maintsy ataonareo lasa hoainga anary e ahoana tsy azo tsona ny mihoatra ny eran'ny sotro satria mivadika ho pozina mahery vaika faharoa manaraka izany dia tandremo ny fitondranareo azy zava-doza mahatsiravina raha miraraka amin'ny tany zay fa aleo ary aloha akazo vetivety ndiary alay vary tandremo fihetsika tsy voatandrina fa sao day tandoza zay aza manana reo fa tsy aleo fihetsika vafa tsy akory tiaro le izy ka alohan'ny amezako azy anareo dia mba hisotro kely aloha aza misotro an'iny ianao eto atyny loza marina fa saika lany lerangaty daholo le izy zay fa azonareo etina amin'izay iny ambin'iny fa vita teo ornena navitany amin'ny tirangatytirinjaka e navita ry tia mahery vaika tokoa le fanafody fa sekondra vitsy dia vitany aminy ortirynaina aona vitsy reny range raha tsy miova be mitotro le rambay ary manina tokoa ty zany rajaka jereo fa miova ny endriny eno jereo andeo le tsy tsoka fa niova biby ty anjany larinjaka ndo andifa loso ty
ina daholo le kely nainy dia nitatsika ireny koreny izy letsy reny tena zava-doza mampirikototra mihitsy ka ny herin'ity fanafody ty avokoa ngamba letsy ny tena hitako nahatonga an'izany ry Jaka raha aloha ty atsika roa lahy ty dia mbola hitondra n'ity fanafody ty iverina any amin'ny lanto sy volako moa zany tsika roa lahy tsy maintsy izay letsy tena matahotra letsy ry naina ka ahoana ozy izy alahy mandeha la miverina any hitondra an'iny fa za aloha tsy hoany tsotika Jaka zany letsika nahoana ry anahy matahotra ohatran'io tsy maintsy miverina any letsika raha tiantsika ho avitra somatsara ihany lanto sy vola zao angeny tsy tapahany lary nainy ahoana ozy izy alahy ka ometsika ho sotroan'izy roa vavy fanafody io dia ho inona moa no hitsanga misy miraha vavy amin'ny lahy hitan'ny lahy ihany nanjoan'le ngarandreny iny tamin'le nivadika biby matsirafiny iny zay loha raha vao misotro an'io fanafody vavy dia nahoana ka ny andranjendra nke letsy zao fatany tsara ny mety ho fiafarany nataony dia nahoana moa ny tena tamin'iny fanafody iny tadidiny lahy tsara ngamba ny hafany hoe ahoana moa izy hoe tsy azo ataony manomety fanafody ty mihoatra ny rano sotro no tadidiko fa mivadika poiziny izy zany raha vao mihoatra an'izay mahafaty zany dia goany tsy misy fetra ny lisitra izay nahafaty azy iny sy ny nampivadika biby azy iny letsy fa raha eran'ny sotro araka ny voalaza no nometsika ny lanto sy vola nge letsy mihina aloha fa tsy dia aninona kory izy manany amin'ny zavatra mety hitranga ihany aletsika sady amin'ny andro alina koa nitondrana azy miaza hitako mantsy letsy ka mivadika biby toandrandrenja koa izy miraha vavy zay ngamba voalozany anjoantsika amin'ny rahalahy amboary letsy ny saina ry Jaka mino ahy fotsiny lava tsisy tranga amintsika roa lahy akory zany any miaiky ny abeny finoany lary naina engany ka ho araky ny eritreritry lahy tokoa ny zavatra ataontsika matoky fotsiny letsy tonga letsika zao ry Jaka ka miandry isehoana izy miraha vavy sisa afy letsy amin'ny roa folatsaka fefany alina dia efa misasaka farira tsy mipotra moa ry zareo dia ahoana ty dia inona moa letsy zany fa dia mody nge zany mety ny tsara aloha zao dia aleo letsy makeny amoron-drano any eny mantsy sika fatany tsara hoe efa tonga eto sika roa lahy mandomando nge letsy reny ry neny fa ahoana ozy izy alahy minona ary fa efa hitany zao nampahatongavantsika roa lahy fa na izany azy andao ary hoeneny andao ary moramora ihany nefa alahy mitondra ny fanafody iny sao dia voafinga zavatra eko zay voalosa aza manala fa tandremako tsara letsy dia eo tary moramora fotsiny lalana aza dia mandeha mafy loatra letsy fa maizina tsy misy vakaitany ange zany alina zany naina jereo ny lava ohatra mihetsika zany rano zany sa masika velo ty mandroa tena mihetsika tokoa letsy izy zany fambara ngamba letsy zany fa efa mialana izy miraha vavy raha tsy izy miraha vavy mialana dia ahoana ka zay reny any lahy iala azy maniry loza eo letsy ay tonga ny zakasinaina manahoana rozy lahy ilanto tonga zay ka ary aizy vola eny tokoa fa iza tokoa vola no lanto heriny eto dia tsy hitanareo lavy izy iorinanareo io izy ka manahoana ny zakasinaina salama tsara zay ka manao vola ay salama tsara nareo lahy ay tsara zany fa zao no izy ry zrolahy efa mandroso ihany ho any alina ka tsy aleova izy tena zava-dehibe no resahany ino marina tokoa zany any lanto zany tsy afaka miresaka maharitra eto tsika fa araky ny efa nilazanay taminareo dia tsy afaka miaina mihoatra ny ora ray ety an-tanety zay ka zao voalohany aloha dia misaotra anareo roa lahy noho ny nanatanterahanareo ny zavatra nanondrahanay anareo fantatra miraha vavy fa tianareo tokoa ny hahavelomanay ety an-tanety toa anareo hitanay avokoa nge nataonareo tamin'ny akanareo ny fanafody tany amindramindrenjy ary hitanay koa ny nanjoso ny hafarany isotro ty fanafody ty tokoa zay mba hovelona sy iriry ety ambonin'ny tany nefa alohan'izany dia tsy hainainy tsy hisotra anareo noho ny alehibe ny heritronareo sy ny fitiavanareo eny tsy misy isorana ny amin'izany izy miraha vavy ny fitiavanay anareo tokoa ny no nanaovana an'izao ka ngamba tsy resaka lava ntsony fa mandeha koa ny fotoana marina tokoa aloha zany
ny andro ty mialina ihany ary ny fotoana iainanareo tetanetiko nge voafetra ihany ka ilo le fanafodina angatahanareo sotroy aiza tokoa ary aloha io sotroina izy ty avekery vola sotro fa avotra ihany sika mravavy eo ary tandremo fa kely any sotronareo amin'iny aza matahotra nareo efa fakatreny fatran'ity naina fa naninona vitsivitsy telo ty izy miravavy fa naninona tokoa letsy maty izy miravavy maty ve losy ty marina io ange le fantineniko tamin'ny larina iny andrasa aloha letsy velomina ilamanenina maty reto angala fa azy alozany lamanjony teo fotsiny aloha zay kosoka naina tena maty le ty izy miravavy maty letsy eo aloha letsy velomina ilaza manary toko ohatran'io tsy kasikasika andreo letsy ary naina fa sao de mivadika biby tahaka andrandrenjy ireo ka elahy ty letsy rinjaka tena kanosa mihitsy ka naina miangavy an'lahy letsy ikitikitika andreo farafaratsy ny letsy ireo aleo andrasana kelikely aloha ka de ivadika biby ve zany letsy izy miravavy ireo rinjaka zay ange nanaovako amin'lahy hoe aleo andrasana kelikely ho hitatsika ihany de mitranga ka aleo iandro kelikely tsika aleo tokoa ary letsy andrasana mbola tsy miova ihany letsy eno zay nge letsy efa niova raha hoe iova fa le tany amin'ny ranjendra tsy naharitra minitra maro ohatr'izay no nivadian'ny endriny nahoana tokoa ary moa mbola tsy miova ihany ty endriny de ho sanatry hoe tsy miova biby fa maty tanteraka fotsiny ndao letsy mba atao any anaty fiara de entina aleo entina any amin'ny hôpitaly aloha so mba misy azo atao any amin'ny hôpitaly any ndao ary eo ela mibata ny lanty fa zay bata amin'ny vola eo ary ndao ary ajanony aloha fiara fa ohatrany afafa nge vola slandy zany fa ahoana le tirinjaka ajanony aloha ao ary aloha nizaka sinaina oka zay iverana anaty rano fa mitady anay randrenjy mitady anareo ahoana randrenjy irlanto efa maty ange izy eny angamba fa Radio Don Bosco lafa nivadika biby randrenjy fantatray tsara mihitsy tsy maty izy akory fa mbola mikatsaka ny anay mandrakariva io izy manaraka atsika fiorina ka aleo izay miravavy ijanona eto anaovany amin'izay sitrapony fa nareo kosa avotiny ianareo tsy irlanto sy vola efa navotanay nareo ka tsy avelana ijanona ty maro zany aleo avy zao avy fa vonina iady zay rolaka tsy andresandrandrenjy nanao nareo fa aleo zay no fatro zay nareo nanavitra sy anao anay aleo izay ala de manjany nareo mitsoka fa efa kaikyatsika zany tsy avelana ivira viray ny biby masiravy mihiny nareo tsy maintsy miady zay ary tsy maintsy miady ho anareo aleo trano zay tranga fa voniny zay rolahy hiara maty aminareo zay mihitsy lehibe loatra ny fitiavanareo ry nzaka sinaina nefa manjana re mitsoka fa zay miravavy efa voaoziny zay ny izy fa mandeha andana re mandeha tsy ho faty nareo tsy ho faty zany nareo mbola misy ady farany tsy maintsy ataonay satria mbola tena aminay tinga le ambilay fanafody tsy maintsy maty ny tinga erindrandrenjy njaka andrasony lahy eo lantsy vola fa za marana ny tantaran-drandrenjy naina aza voakalo lafa sao de lahy ndray matymaty any naina verena lahy verena wa tsy maintsy maty ko le tsy indrinjaka tsy maintsy maty tsy maintsy maty tsy maintsy maty any erindratsy dia misaotra indrindra re izy roalahy fa raha tsy misy anareo zay dia tena asa mihitsy zay nafaranay tsitana mihitsy re zay fomba entina manevo sorana anareo adidy tsy maintsy nataonay reny ka tsy hitanako zay soranareo ataonay ahoana moa ny hoe hijery fotsiny fahavazan'ny mpiarabelona aminay ary raha hoe tsy maty kokoa irandrenjy iny lozahan'ny mpiaramonina ane zany zay ary efa saiky maty fa ono aloha ahoana ny nataonao zao tsotra ihany iny lehibe da indrindra izy dia favazako an'ilay amin'ny mpanafody ny tareny ary tonga dia maty avy hatrany maty no ny maty izy dia iny hitatsika niverina olona iny ihany efa nivamaso dolo reny zavatra nataony rehetra reny niody ratsiny ihany ny fototra taminy zay ny tena marina arono
aiza zao nareo miravavy? Asa aty izao fa dia tena tsy hitana intsony ange izy ale. Vadiko boribory tsy manakavana intsony ange izay. Ka nahoana moa raha miaraka aminay ireny tokoa? Ahoana izany aty ry vola? Dia miaraka aminay hoa? Dia asako izay atao ve? Radio Don Bosco. Izao aza matahotra fa vonona ny anaja tanteraka anareo miravavy izay na hiaraka aminay azy nareo. Tsy izay mihitsy no anararaotra ny mahavehivavy anareo. Marina izany. Ay, dia misaotra be dia be amin'izany teny feno fampanantenana nataonareo izany. Vonona ny hiaraka aminareo izay. Nareo no efa nanavitra sy niaro anay hatramin'izay ka antenainay fa mbola hiaro anay hatrany. Tena marina mihitsy izany teny zoko izany. Hiaraka aminareo izay. Misaotra ry izy miravavy. Tantarako mada. Natolotry ny radio Don Bosco anareo teo ny ferin'ny rafa nosoratana Rabairson Hazaniaina ary notontsainy Ariko Amtarandrisy. Namelona ny tantara Finaiza, Ariva, Liva, Vero, Ariko Amtarandrisy. Nandray feo Tovo Razana Mamana. Tantarako mada.